No ny famaroan'ny fako voangana ao Anosy nisy ny fanariam-pako naparitaka amin'ireo faritra maro ao an-toerana. Amin'izao fotoana izao manodidina ny 50 taona isan'andro amin'ny fako voangana any Anosy ny alarana efso. Amin'izao fotoana fikatoana ny hotely any Anosy izao, fako manodidina ny 50 taona isan'andro amin'izao fotoana no angonina any amin'ny faritra Elville, Ambatoloka, Jamanjary ary Andilana. Mbola mitombo izany amin'ny fotoana fisokafan'ny hotely raha ny fanazavana. Toerana efatra no natokana ho fanariam-pako ary saika efa reraka ny fiara mitatitra ny fako sy efa antitra ny akamaroany. Ho fanarenana ny toedrara sy ho fitazomana ny Nosibe ho isan'ny tanàna voalohany madio, misy ny fepetra noraisin'ny ben'ny tanànan'ny komuna Nosibe miaraka amin'ireo mpandrara ara-ekonomika ka nanasiana ireo sofa izay anaovana fanariam-pako majinika manomboka eo amin'ny port ka hatrany Ambomara miazo ny Elville. Mila fahadiova atsika eto Anosy ka zegny ny antony nanaovana zegny mba hoe tsisy olo andatsandatsaka loto magnaraka ny lalabeka fiangavianana ka ary fagnantagnana atsika jiaby anjaratsika vahoaka jiaby havako aby magnaramaso io so zay napetraka amin'ny sisiny lalana atsika eto azovo mahazo tombotsoa tanànatsika madio atsika jiaby samby manana tombotsoa aminazy teny. Hoitarina any amin'ny faritra hafa toy ny Torapasika, Ambatoloka, Jamanjary ary Andilana izao etsika izao raha ny fanazavana, fiara-miasa ny komuna sy ireo mpandrara ara-toekarena hatrany.